Miarabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana Ambarao ity amin'izao alarobia atoandro izao. Ny vahintsika amin'ity anio ity dia ny mpandaramatianina misehatra amin'ny angovo na ny GDPEM. Io moa zany ny filohany Rakotomalala Sahondrarison miaraka amin'ny sekretera jeneraly Ramaroson anjo miraba aminareo mirala mianaka mivahiny eto amin'ny fandarana ary makasitraka nanaiky ny fanasana miraba tompoko. Miraba ny PNI radio Alliance FM de faly miaraba nareo mirala eto amin'ny lafiny teknika itoko. Miarabanao namana sinaizy de miaraba namana teknisiana koa de manolotra kokoa ny mpiandro rehetra ny Alliance FM. Ya, anoka fatsika ny lesadisaka famariparitana fofoen'le GDPEM inona no natonga nareo nijoro sy nitsangana ao anatin'ny hoe karazana fivondronana mpandrarano misehatra ny angovo. Ny GDPEM de fivondronan'ny orinasa tsy miankina matianina momba ny enerzia sy ny manodidina ny enerzia. Zany hoe tsy voatery hoe ny enerzia ihany fa ao koa ry orinasa ohatra hoe manao momba ny informatika satria amin'izao amin'ny teknôlôjia vaovao de tena mpiasana tsy afaka miala intsony isika amin'ny informatika. De ao anatiny koa zany misehatra miaraka aminay eo anatin'ny groupement ny orinasa momba ny informatika. Amin'ny akapobeny samy manana ny orinasana tsirairay avy zay ary samy velona amin'ny ataony fa izahay manana fianakaviana de izay afapo amin'ny zavatra vitanay saingy ny fianakaviana sy ny malagasy ray manontolo mihitsiny no miaina ao anatin'ny olana amin'ny sehatry ny herinaratra, olana tahaka ny délestage, olana tahaka ny tsy fahampian'ny jiro, olana amin'ny resaka alafosan'ny herinaratra. De mieritreritra zay hoe ndao mba hanampy an'ity firenena ty ary raha hanampy an'ity firenena ty de tsy vitako za irery ary tsy vitany filoha irery fa ndao ifanometanana isika rehetra de am'izay mba misitraka zavatra maharitra sady mora kokoa ny gasy rehetra de ny fianakaviana rehetra zany. Nisy moa zany le atrikasa nataonareo ny herinandro lasa teo inona ny karazany fekevitra nivoaka tao na tena hoe nisongadina tamin'izay karazany hoe dinidinika na atrikasa zay amin'ny ankapobeny. Ny fekevitra mivoaka tao de hoe azo atao tsara mihitsy aloha ho an'ny mpandrarara rehetra eto Madagasikara azo atao 100% ny mampiena ny facture ny vola alohanao hatramin'ny 10 isanjato. Mampiena an'izay misy tolotra maromaro azonay atao fa ny zavatra tena hoe mivaingana be amin'ilay izy de hoe anananay ny vola entina manatateraka ny izy, anananay ihany koa ny fitaovana anataterahana an'ilay izy, anananay ihany koa ny teknôlôjia anaovana an'ilay izy. De rehefa natao ny kajikajy de azo heverina amin'ilay fomba teny hoe retour sur investissement ny dépense anao zany azo heritreretina fa eo amin'ny 3 taona tsy mihoatra ny 5 taona eo. De raha ohatra ka lininareo de afaka manantona anay. Izay izy raha ho amin'ny mpandrarà. Fa raha ho an'ny isa-tokantrano koa de mitovy amin'izay ihany. Tsy voatery hoe zavatra ngeza be. Ny tsara marihana aloha de izahay tsy manana tolotra ho an'ny olona tena hoe kely vola. Fa izahay manana tolotra ho an'ny olona mety hoe manana moyen manomboka eo amin'ny 5 tapitrisa eo. Fa rehefa miteny hoe 5 tapitrisa tsy hoe 5 tapitrisa alohanao zao de zao fa ny zavatra ataonay zany mety hoe 5 tapitrisa eo fa mety hoe ataonao 5 mandoa na 10 mandoa azy fanarahana daholo zany rehetra zany. De nisy tolotra ihany koa nataonay ho an'ny jirama manokana mihitsy fantatra fa mitotonga natateraka ny jirama. De manana tolotra izahay na resaka fitantanana na resaka teknika afahana manarina fomba fiteny matetika ny filoha Rakotomalala Sahondrarison hoe orinasa mpanjakana jirama, orinasa tena gasy ny jirama. De saro-piaro amin'ny orinasa io zahay de manome tolotra zay hoe ndeha atao zay anavotana ny orinasa io ary tolotra farany ho amin'ny fanjakana mihitsy na iza niza olany amin'ny fifidianana manaraka io de manome tolotra izay hoe raha ohatra ka 5 isanjato ny tokantrano malagasy ihany no misitraka herinaratra eto Madagasikara ndao azo ampinareo mba hoangana be mba ao anatin'ny mandaha anankiray de mihoatra ny 3 isanjato. Izay tsy samy teny hoe 7 isanjato satria tsy anjarana irery ihany fa izay manana teknika afahana mampiakatra an'izy eny hatramin'ny 7 isanjato ary. Resatsika ihany zay resaka jirama sy ny hoe fanjakana zay fa idirako lalinalina koa le hoe azonareo atao ny mampiena ny vola mivoaka amin'ny facture jiro ahoana ny dinga natongavana amin'izay zany.
io a misy fitaovana ampiasaina raha miteny tsotra zany misy fitaovana ampiasaina aty arinan'ny compteur sika miresaka fa tsy any alohan'ny compteur akory zany hoe tsy mangalatra jiro akory sika fa misy teknika zany dia misy fomba ataon'ny teknisiana zay ampiasana fitaovana hafa mba ampiena teknika be moa le izy dama tsy ho azon'ny mpanjifa ny mpiainy rehetra fa misy fitaovana ampiasaina zany aty arina zay mampiena ny fiodin'le compteur mampiena ny fandaninao zay zany fa tsy mampiena ny fiodin'le compteur fa mangalatra le izy raha zay fa misy fitaovana ampiasaina zany dia ny teknisiana mahita an'le izy tsara hoe zao ny anaovana anazy raha zao ny kahanao zao ny atao dia mampiena le izy fa tsy ao anatin'ny ara-dalàna zany azahoan'rehetra anazy angenam-piangama dia afaka mametraka installation solaire koa zay raha ohatra hoe 100 atao mijerama foana dia azo eritretina hoe ny 30 zany mba entiny solaire ohatra azo eritretina koa mety ny 50 no entiny solaire fa azo eritretina koa 100 entiny solaire izany rehetra zany dia mampiena le facture alohanao fa tsy hoe mangalatra akory sanatria zany tena tsy mangalatra mihitsiny fa zay hoe tsy mety hoe ahafaty antoka anareo na hoe ahafaty antoka n'le jirama zay hoe le lafin'ny teknika nyresanareo teo zay tena manampy be any jiramara le izy satria raha ohatra courant lany tsy fahampiana manko zao misy raha ianao zao manana mihena 30% ny 300 ny fandaninao zany hoe any amin'ny tokantrano hafa zany afaka manome 300 misy tokantrano anaky telo zao no mampiasa azy dia efa afaka manome mpanjifa ray hafa zany jirama ia hidirantsika amin'izay am'le tena hoe mahakasika an'izay jirama zay nareo ve zany tsy lasa hoe mpifaninana ny jirama ao anatin'izany rehetra izy zany pifanohana fa tsy mpifaninana manana olana jirama dia vahanay le olany manahona olana ny jirama satria tsy mahavita mahinika ny Madagasikara izy dia vahanay le olana satria zay keo afaka maninika ny Madagasikara dia misy namana ao anatin'ny GDPEM zany misy mpifaninana satria samy orinasa samy hafa ireo dia misy tsy ao anatin'ny GDPEM koa fa mpifaninana aminay dia misy miteny hoe ianareo ve zany angalatra marché anay dia mamaly zay hoe tsy atopoka tsy angalatra marché anareo zay satria raha isy ohatra nge hoe amintsika miteny zao dia 700 mégawatt ihany ny miasa raha ohatra ka 700 no napetraka eo dia izay mbola 500 ihany no misitraka an'izay zavatra zay dia ozy zay hoe ndao ary tsika anangana 700 mégawatt vaovao na 700 mégawatt vaovao dia tsy maninona ianareo reo ihany ange mahazo an'le contrat tsy maninona zany fa zahay expert amin'le izy dia tsy mitovy amin'ny teknika izay nampiasainareo teo aloha ny teknika ampiasaina izao fa ny teknika nampiasainareo teo aloha le io mahaborona ny jirama io mampijaly ny vahoaka io fa teknika vaovao no entinay dia tsy maninona ianareo ihany mahazo an'le contrat fa ny teknika sy ny teknôlôjia anay ny ampiasaina dikany zany mifanohana fa tsy hoe mangalatra ny contrat anareo mazava aminareo izy zany hoe fanazavana zany dia ndao re tsy hiady satria ianareo koa nge mba manana fianakaviana tahaka anay koa mba manana fianakaviana zay mijaly ao anatin'ny facture mijaly amina qualité ana courant tonga any aminazy dia mijaly amin'ny fisiny courant dia ndao hitarina le izy dia ndao vahana le problème aiza hoe zany lalàna amin'ity tontolon'ny angovo sy ny herinaratra ity zany amin'izao fotoana zao efa nandalo teny amin'ny anteny meram-pirenena izy io tamin'ity taon'ity dia nanahoana ny toy lalàna efa lany zany lalàna vaovao momba ny angovo eto Madagasikara efa nandalo teny amin'ny teny meram-pirenena hoe ianao ny décret d'application zany sisa no andrasana andrasantsika dia lalàna vaovao indray ny iainana zany hoe ny lalàna amin'ny ankapobeny zany dia azo ataony mifaninana amin'ny jirama zany hoe afaka mamokatra koa zany ny tsy miankina mamokatra angovo koa ny orinasa tsy miankina inona no karazany hoe atsipiriana ao anatin'izay lalàna zay mety hoe azahoanareo miasa raha hoe mivoaka le didy fampiarana arak'izay voalazako teo zay afaka tsy manjifa any amin'ny jirama ianao fa afaka manjifa amin'ny orinasa tsy miankina taloha izy tsy mety satria tsy maintsy amin'ny jirama ihany ianao raha vao ohatra hoe anatin'ny
atiny sehatra iasan'ny jirama dia tsy afaka ianao fa tsy maintsy jirama fa raha amin'ny lalàna vaovao zany dia tokony afaka mivarotra ianao. Miresaka fifaninanana ianao teo dia ohatry ny mahalasa saina ihany. Misy orinasa be da be fahity eto ambony tany satria tsy naharaka fifaninanana. Dia izao jirama tsisy nifaninana tamin'ny mihitsy ny hatramin'izay, tena tsy nisy nifaninana tamin'ny mihitsy ny hatramin'izay, nefa izy presque fahity amin'izao fotoana izao. Dia tonga izay ifanometanana anavotra anazy fa tsy hifaninana aminazy. Dia le lalàna mivoaka amin'izao fotoana izao manampy anazy. Dia izay afaka misehatra ao anatin'izay zavatra izay koa mbola afaka misehatra ihany amina resaka teknika sy teknôlôjia na resaka arabola ary anampiana le izy fa saingy izao tadidio tsara fa izahay mpandraharaha fa izahay tsy père Pedro. Zany hoe tsy manao don zay, tsy manomeme fahantany zay, fa rehefa miasa zay dia sandaina vola fa izahay tsy hangalatra ary aradrarina ny zavatra ataonay. Dia izay aradrarina an'izay dia fanontaniana hoe nahoana moa raha mba orinasa gasy no ampiasaina dia mamijano eto Madagasikara ihany kapitala. Dia izay sur 100% fa tolotra tena mahasolo tenenay ny zavatra misy amin'izao fotoana zao. Fantatrareo fa mifito amin'ny fitopolo isan-jato ny centrale mampiodina ny angovo eto Madagasikara dia mandeha amin'ny solika izany nefa isika malagasy tsy mbola mamokatra solika aloha hatreto. Dikan'izany tsy maintsy manafatra solika avy any ivelantsika. Izay teneniny avy any ivelany zany ohatrao ny vidina solika dia tsy maintsy manaraka tsika. Ny olana faharoa nefa dia izao rehefa manafatra tsika dia dikan'izay zany mampiasa devise dia mbola tsy voafehy antsika ihany koa le devise. Indroa zany tsika mivoa satria tsy voafehy antsika ny vidin'ny solika dia mbola tsy voafehy antsika ihany ny vidina devise. Dia ny vahaolana hoentinay dia hoe ndao vitainay eto Madagasikara ny raha tsy resaka fa tsy masoandro aloha mbola tsy vidina amin'ny devise dia mbola tsy andoavana vola ihany koa. Dia andao reglena eto Madagasikara zany zavatra zany fa tsy alefa makany ivelany. Dia ny kapitala miasa mijanona ho gasy. Dikan'izany miakatra ny ekonomian'ny firenena. Ny arikariana zany miakatra izany rehetra zany tsy resaka politika zany fa zavatra tena tsotra be. Atreto zany nareo mbola tsy afaka hoe misehatra ohatra hoe miara-miasa amina tanàna na commune na tokantrano aloha zany raha mengy amin'le lalàna sa hoe efa afaka tsy afaka mbola tsy afaka izao tsika miteny izao zany mbola tsy afaka tsika fa mila vahana zay tsika vao afaka manao misehatra amin'ny izy fa ny azo atao hoe ohatra hoe tranonao dia mijanonao tranonao le izy fa tsy afaka mivarotra ianao. Za zao raha anao ko an'ny tenako dia ao tranoko ihany tsy afaka mivarotra fa ny rariana zany mbo engane mbo amin'le fitondrana vaovao zay hiakatra eo mba ho vahana amin'izay le lalàna mba samy afaka manao zany. Zany hoe manome anto zany zay misaotra anareo radio tahaka an'izao manome fitenenanay fa tena miantso zay hoe rehefa mivoaka io décret d'application io dia manatona ianareo commune rehetra na izay misy anareo any manatona anay ianareo fa afaka manao contrat tsika amin'ny famatsiana ny herinaratra any aminareo. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao mitobaka le kojakoja amin'le resaka angova avy amin'ny masoandro aloha zay zany ny hita aloha raha ny amin'ny maron'ny tanan-dehibe ny amin'ny fivarotana rehetrarehetra eny ahoana ny mahakasika an'ireny fitaovan'ireny ho anareo manokana zany zao. Izay ny zavatra idivanay ao anatin'ny groupement ko mba hisiny zavatra manara-penitra zavatra norme zany ampiasaina miditra eto ny ampidirina eto Madagasikara. Izy ohatra ny mahamaivanina ny hetra sy ny aba rehetrarehetra. Hatreto aloha ny panneau solaire no détaxé tsy mandoa aba fa ny batterie sy ny convertisseur zany hoe ny matériel électronique mbola mandoa abatseranana. Dia ny rariana zany mba ho détaxena daholo le izy zay zany fangatahana iray. Fangatahana faharoa koa mba ny ampidirana ny matériel manaraka norme eto fa zavatra hita dia betsaka ny panneau solaire zay miasa kelikely dia simba nefa panneau solaire zany tokony farafakely ny 10 taona ny garantiany. Ny batterie tokony maharitra 5 taona ny batterie nefa misy batterie tsy maharitra 0 taona koa tsy amam-bolana dia efa simba sady. Reny zavatra reny zany mba hangatahana amin'ny
mpitondra fanjakana zay ho avy eo na zay na ny ambisoara moa manina hoe mba tokony tokony foana zany fidiran'ireny satria tsy vitan'ny ratsy le izy a fa vao may mahafaty antoka ny mpanjifa azy satria raha zavatra tokony hividindre mandeha izy a lasa mividy indroy intelo izy de vao may lany vola ny malagasy efa tsy manambola ohatra ny tianao kisarisary a iny tompo le lalàna mahakasika ny fampidirana internet Madagasikara sady tsy manara-penitra ny tsy feno zany hoe tiatiana hoe namoaka an'le lalàna zany olona tsy mahay anazy tsara raha iso aneritreritra nge sarisary ho iaho a raha iso aneritreritra hoe manafatra tomobily ianao hiditra eto Madagasikara de taxena le carrosserie fa ny moteur andoavanao vola de ny pneu andoavanao taxe de ohatran'izay zany le izy ny panneau photovoltaïque ihany any de taxé fa ny accessoire rehetra mampandeha an'iny panneau photovoltaïque iny mba ho azonao jifaina ao atokantranonao tsy mando taxe daholo de mbola somariky toto fa isaorana aloha fa sy ihany ary fa efa mba misy hoan'ny panneau fotsiny le izy ia anisan'ny voaresaka reo tato amin'le atrikasa ihany koa ny amin'ny hoe ady amin'ny tsy fananana asa indrindra moa zany ny resaka tanora ino ny fandraisana GDPEM amin'izay resaka famoronana asa de ho tenena ohatra zao le zavatra nahazatra hatramin'izay zao ny teny hoe 3P partenariat public privé de izay zany mivohiny antsona hoe 4P amin'izao fotoana zao tazomina ihany le 3P teo zany hoe partenariat public privé fa ampiana hoe pépinière pépinière satria nahoana mifampiraraha zay a amina sekoly mba anofana haingana ny mpianatra ka rehefa mivoaka ao anatin'le fiofanana le mpianatra de efa azonay ampiasaina avy hatrany ny zava-misy eto Madagasikara de zao ny mpianatra vao mivoaka avy anam-pianarana mbola tsy mahay rehefa raisinay de mbola lany rotaona izahay manofana anazy ao aminay zay vo izy vo ahitana vokatra araky ny tokony izy de lasa mifampivindavinda izy mieritreritra fa efa ingénieur izy efa mieritreritra fa efa manana licence de efa mialatsiny am'le fomba fitenena bezesta nefa izay mampandrarahanay a de mila vokatra ny vokatra hoentiny ho an'le orinasa zany tsy mahafapo de izy tezitra ny amin'ny karamany hoe zavy ingénieur de karamanao fotsiny ohatran'izao nefa le vokatra hoentina tsy vokatra na ingénieur mihitsiny de zay nampatonga ny fampiantso mifampiresaka tamina sekoly hoe ndao fanina ireo de am'izay ianareo sekoly afapo satria 7 isanjato ny mpianatra reo mahita asa izahay mpandrara afapo satria voavoaray le mpianatra de efa tonga de mahitana vokatra mahafapo ile mpianatra koa vao mivoaka avy amin'le fianarana de afapo tanteraka izy satria tonga de mahita asa sady tsy vitany hoe mahita asa fa mahavita vokatra tena mahafapo izay mampatonga anay tao anatin'le colloque teny hoe tena zava-dehibe de ty eritreto tsara nge hoe avekrinay mandeha any 5 isanjato ny tokantrano malagasy any no misitraka herinaratra ary mbola olana izany le 5 isanjato io zany ao anatiny io mbola ahitana olana de hoan'ny mpianatra rehetra sy ny sekoly rehetra misehatra amin'ny resaky ny angovo na électromécanique io na électrotechnique io na de hoy zay hoe opportunité ngezabe azakivy fa mbola be dabe ny asa miandry fa zao fotsiny ndao mba isaina mba matianina de raha ny programme am-pampianarana raisina avy any ministère sy ny ohatrany mbola tsy mahafeno ohatra hoe raha makany amin'ireny sekoly reny ianao zao de tsy misy mianatra mihitsy momba ny hoe photovoltaïque tsy misy mianatra mihitsy momba ny antsoina hoe éolienne tsy misy mianatra mihitsy momba ny antsoina hoe hydroélectrique fa le matière de base foana ny ianarana de izahay zany miteny amindrareo hoe ndao fenona le izy de tonga de concret be mihitsy inombolana manao formation na photovoltaïque fotsiny de lasa expert en matière de inty izy photovoltaïque le mpianatra mivoaka avy eo de afaka manao tokantrano be dabe izy eto Madagasikara donc tsy very mandeha izy am'izay fotoana zay de efa mitombo zany ny olona manan-karena fa amin'ny situation misy am'izao fotoana zao mitombo ny olona mahantra ary loza satria izy manana diplôme nefa tsy mahita asa de izahay koa nefa tsy hampiasa olona tsy manana traikefa de ifampivindavinda eto foana zany natao raharaha ono efa mandriva zay tetikasa amin'ny tontolon'ny fanofanana sy vao manomboka misy protocole d'accord nosoniavina tamin'ny IST Diego de misy protocole d'accord koa nosoniavina tamin'ny sekoly RLG eto Antananarivo de engany toy vao mifampiresaka omaly amin'ny sekoly Condorcet de mifampiresaka ihany koa IST eto Antananarivo
dia efa mifampiresaka koa amin'ny université GSI fa ny concrétisation an'le izy zany zao no andrasana. Amaraparana antsika ny resaka ary ny teny famaranana avy aminareo mirahalamelaka amin'izao fandarantsika zao. Ny teny famaranana angamba ny avy aty amiko dia hoe raha misy sofina miaino aoka re mba tsy ho sofina ifanakiana be fahatany fa ny atongavana eto raha sanatrian'izany ka mety hoe nanoitoina anao aza raisina amin'le hoe manoitoina anao le izy, marary ny firenena, marary ny tokantrano, marary ny mpandrarà tsy raray avy noho ny angovo dia tonga izahay amahan'le olana zay. Rehefa mamahan'le olana zay tsy maintsy miteny an'le olana fa aza raraina le olana teneninay fa le vahaolana hoentinay mba henoana ry azafady indrindra tompoko. Dia manana vahaolana zay na ara-bola na ara-teknika na araka teknôlôjika dia aza misalasala raha azo atao manome adresse mail dia mba homeko any hoe GDPEM @angovo.pro fa hovalinay tokony hafapohanao ny tolotra rehetrarehetra, na olotsotra ianao na mpitondra fanjakana ianao na jirama ianao na mpandrarà ianao, manana vahaolana ho anao zay. Misaotra tompoko dia misaotra ny anareo nandray nanasanay tato, misaotra mpiaino ihany koa. Akatoky ny fifidianana filoham-pirenena isika izao dia ny rarinay zay ho lany eo amin'ireo filoham-pirenena 430 ireo mba hanome lahara-pahamehana ny angovo eto Madagasikara. Le didy fampiarana indrindrindrindra eo amin'le didy fampiarana zany dia mba tokony ho lahara-pahamehany mba tsy hisy intsony eto Madagasikara ny hoe tsy fahampiana noho ny angovo. Misaotra tompoko. Isaorana ny teo anivon'ny GDPEM ny vahiny teto amintsika teo moa zany ny filohany Andry Rakotomalala Sahondrarison miaraka amin'ny sekretera jeneraly Ramaroson Andry mametraka ny mandrapitafa manaraka andry ary tompoko. Veloma tompoko. Mandra-piaona tompoko. Ho amin'ny fotoana antsika manaraka andry ary ny fandarana Ambarao. Veloma tompoko.